fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco. Rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatotosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Atolotry ny Radio Don Bosco anao izao. Tranopaty. Nosoratany Fiobina. Ireo anome ainany tantara. Lemek, Anjarliva, Arliva, Arsaloy. Tovrazana mamonjy ny nandray feo. Ony miajy anirina ny nanatotosa. Miantso any dady raha tomaly dia efa niresaka ny daty mariazinay kory zareo. Maninona tsara? Zano niantso any dady raha tomaly dia niresaka tamin'ny dada sy mamy izy. Dia mety amin'iray volana izay midina any ambanivohitra manamafy tsara an'ilay daty. Dia tiany ray aman-dreninao ve izy? Ieko. Izy sy dada aza nge tena mifakahazo be mihitsy. Ay, dia hivady zany nareo? Ieko. Sady rehefa tena nandinika dia ilana atao vavolombelona mariazinay. Ao fa hita eo zany. Ohatrany hoe tsy faly zany mihitsy koa nge laha zany. Fa maninona nefa? Tsy hoe tsy faly fa... Fa maninona? Tsy dia azoazoko loatra ny bandy iny tena mariny. Ha? Fa maninona nefa izy? Izy ary tsara fanahy beoko. Tsara fanahy? Maninona zao raha tsy manao fitsika manesy be ohatran'izany? Izy ngely tsy tena tiako e. Dia izy koa haiko fa tena tia ahy. Mana ihany ary fanja. Mbola tsy dia zatra azy fotsiny lahy dia izay mahatonga an'io. Rehefa zatra sy fantatrela tsara izy dia ho tiany lahy amin'izay. Angamba akiko. Fa inona nefa ny tena olan'iny bandiny amiko e? Aizako tsy misy akasitrahany daholo izay ataoko rehetra. Ka tsy hoe tsy mankasitraka nge izy e. Fa inona? Zany resaka reo lazainao amiko zany dia tena efa pirofo hoe tsy tiany aho. Tsy mbola zatra ny lahy fotsiny letsy izy izy nge efa ohatran'izany foana e. Ay, raha azoko tsara zany dia inona? Tsy hoe zany tsy tiany fa izay sipanao mihitsy ny tsy tiany. Tsy azoko. Zany koa ve dia tsy azo e? Tianao izy fa tsy mahasamy teny. Dia mody sary-piaro be amin'izay mba tsapanao. Tsy hoe mimeny teninao fa mampime kosa lahy e. Izy ary zao tsy mieritreritra n'izany akory. Hoy ianao? Aiza ny alalanao an'izay tena any am-pony any? Eny e, marina hoe tsy haiko ny any am-pony. Kanefa haiko fa tsy marina izany. Sady ovay amin'izay koa izany resaka izany ka? Nga tsy misy resaka hafa mihitsy e.
fa tsy rato ve io mirevy ao anaty bary io zany tena izy mihitsy io izao ny ataony lahy rehefa tsy ho fanja mody hoe endre tsy misotro hoe tsy mifoky nefa aiza zay io aleo mihitsy alaiko sary dia asehoaka mifansy ty adalany ty zay mahita tsara lahy androany rato namako ny mba hainarany lana fiainana ny toetramboay disokazy aloha hoe lahy raha izay ary aloha andefa so dia hitany eto io fa hitany mihitsy ho ary miatso anany izy zany aloha raha ngamodiana tseno aloha za koa kamo be le tsara velatsy ny akama inona koa ary tomody mitapy be ty avy aloha mandrosomba manalanala kely miaraka aminay eto aza mihafahafa mihitsy la dia ao na le tsy ribainina inona nataonareo aty dia hoe tsy alazako ve rehefa mampirisaka ana vomay aza mpitomboako ny tatasikako ary aloha mody valiana sao dia lazay mifamiavina eto koa zay tsisy pasy le styrrado fa inona moa zany ny ataonareo aty nga moa tsy hoe dadapasy kely indray sa dadapasy misotro toaka aiza kosa resy mba manala kely fotsiny manala kely fa fetiny sipakamako ty mantsy androany dia zay ny anton'izao fety kely zao ay eo mandraisa kely aloha misy mafana tsara reo dia misy hoan'ny tsy misotro toaka ihany koa aza mihafahafa le tsy ribainina fa tsika samitsika ihany reo misaotra fa atao tsy misy mety amiko mihitsy izy retoka angatadalana lesy loha masotonareo afaka hividianana zio ane lahy raha ohatra hoe tsy misy mety amin'ny lahy reo sady mba fanasana kosa ve lesy dia lavina kitsirano be ohatran'izao oka marina ho ay nefa ny lambabady milay ihany za lesy tsy misotro sady mbola maka kely koa any tena mariny mba raha ivera fotsiny letsy sady tsy amireto ane zany fa hividianako zio any lahy aza lavina letsy fa inona koa ary ty eny ary fa raha ivera ihany eny letsy ribainina serveuse jus glacé ray maninona koa ary zany lohako zany marary mila ho vaky mihitsy izy zany tahitra ny mamilava oay ndre koke manaitra atao inondreo valizindrereo atao loka fanaovan'inona ny valizany aminareo tsy azoko tsy manam-potoana be deabe hanazavana an'izany aminao ahy tia ny lakile an-tranonao dia misaotra indrindra nampiatrano ahatato nandritra n'izay fotoana maro zay fandeha ho aizy indre dia efa maninona koa ny tampotampoka be sa misy marary any ambanivohitra nga ny fianakaviako aza mbararianao arary ka andeha ho aizy ary indre dia efa maninona ny hoe androany mihitsy ny ova be ianao ry lanto tsy afaka ny atoky anao ntsony satria ianao azakay efa mandray zava-mahadomelona dia inona no ataoko raha sanatria raharotonao ato fa ianao ve adaly za ve dia havita an'izany sady zava-mahadomely inona koa zao zany resahanao zany fa nomolo ny foanao maly namparary ny lohanao hoe finona indray fanja fa za moa taiza ho maly tsy haiko hoe jereo ary mbola tsy misava foana ny molonao aleo zany dia oka aloha vetivety rado nanatitra anaty eto ie mbola navita nanatitra anao tatezina dia efa tara tany ampiasana ny aza tsy marany zany izy mihitsy aza ny akiny nampisotro anay ary zo ino mifanarahanay fa tsy zao mihitsy zay fa mazava amiko nitiany atongavana dia izy indray zany lazainao fa mandainga tena mandainga mihitsy izy sady mino koa fa izy daholo ny ambadiko zao rehetrarehetra zao izy efa nanavitra anao indray ve no mbola ratsianao andeha veloma ianao tena marina ny zavatra lazaiko andry ndriny namako
ahoana ny asaiko andainga amindre ary ndrasy fa sehoako andry ty porofo ty eto aty vetivety an'io telefônina kio ny sariny sy vehivavy marobe tao anaty bara tao amin'io telefôna io nalaiko maly de tsy mpifoka moly zany koa za fa lainga daholo zany iny de mba aseho ihanyko ary zany sary zany ndrasy vetivety ary aloha zay ve tsy hita ihany raso aloha nga motsy zany sary zany ny tokony eo amin'ny voalohany eo raha zany ny sary nalaina farany maninona n'izay tsy hita ihany ao hoe jerevako azy mihitsy aiza se sary eo aiza zany sary zany ndraso aloha tena nisy sary nalaiko mihitsy ka sa koa aza mba gaga hoe fanakaiza le izy ok oka fa haiko ny fahafantato zany iny sary iny hita mifa tsy nisy kody mifindaiko de nararotiny manginy ianao fa marikoriko efa hita zao fa mpandainga de mbola mampiady olona koa fanja tsy nampoziko mihitsy hoe ianao no anao an'izany veloma ianao fanja enoy aloha azay tsy nenony akory ny antsoantsiko fa ny lalany ihany ny zorony dia andeha ho aiza hono zany izy zany so mbola reraka be koa ka aleo manaraka mijery an'izay misy azy lo iverina torokely aloha sady andinika an'izany fiainany zany ato venitra mahatraokiry mpanjaka vavy sotra tonga soa ato amin'ny lapa tena lapa mihitsy fa tena anao tokoa ve ty trano ty eny akiry malala sa mila porofo mihitsy ndre ie tena tranona mpanankarena nge zao ry malala zany vao jerena fotsiny ty ivelany de fa azoko saratsena saatiny eo anatiny taiza nahitanao volanaovana n'izao rehetra zao miasa kia rehefa miasa tsara sy manana tanjona nerpisy de tateraka foana zay iriny zany de tsy akila ny fiaretana sy ny fahendrena mody vetany tokoa kiny rano natsakaina zao ny vokatry ny ezaka hatramin'izay menao fa tiandre kosa le trano ie tiako be mihitsy de ndao am'izay ary androso fa lahany andro eto ampitsanganana eto fotsiny farana ndao letsy ahoana afa-pondre ie tena afa-po be mihitsy sady mahay mikarakara sakafo be la na izaza ve de avita matsiro be ohatran'ireny mahavita foana kindry fa inona ary dia ary matory amin'izay fa efa alina be na izao eny letsy fonjere olona malala enao ve zany zazakely mitomany mafy be zany de zany olona miantso fonjeo zany koa asafinoana re zay asafinoana fandre adaly matory fa zanak'iza koa ny tomany eo sady tsy misy an'izany fa matory tsy enao ve zany zany mika mafy be zany sady ohatra noe avy any ambany ange zany feo zany tena tsy mahainao an'izany mihitsy akia de matory moa ka zany hoe mbola ifomaraina ara-pitso ka avelanao ao fotsiny ve zany olona miantso fonjeo zany fa tsy mba ho jerena aloha enao ve adaly ko raha tsy mitapy ako izany malala na mpamosavy zany eninao zany maty any tsy mpamosavy re zany mpamosavy koa ve de tomany tsy mijanona ohatran'izany tena olona mila vony zany fa ndao jereny io ny taotra de andana ary mazoto ianao aizary aloha mihitsy aloha jereoko fa tsy mandro ny saiko ka de mitandrema ihany ianao ena rery malala de tena lasa tokoa izy
Mahasasa koa ianao izany ry Fanja. Toa ilaiko raha izany, fa tena naheno feo tokoa ve aloha izy. Sa ve sanatrika mpamosavy izy dia izay ny fikamodelana eto akaiko. Toa tsy mitombony izany eritreritro izany. Sa ve lolo sanatria? Dia lolon'iza nefa. Zary izany feo izany. Azafinaona re zahay. Efatra ry am'rena ambony arina no henoko kanefa dia vao maika manalavitra ilay feo. Avelao izay mianaka andre. Za ve sanatrika mpamosavy araka ny filazana rato ilay olona tomamy be teo e. Avelao izay mianaka andre. Tsy mino izany tena olona mila vonjy mihitsy no henoko teo. Andraso hoe azafinaona re zahay. Varavarana makaizako ty varavarana ty. Ary tsy hitako ty tamin'izany jery ny efitrano rehetra teo. Avelao izay mianaka andre. Andraso hoe voaiko. Zareo. Tena mafy izany. Ary mety lakile mihitsy kay raha ny fahitako an'ity efitrano ty aloha dia efa ela be mihitsy no voafarany. Jereo moko ny hidin'ny varavarana azy efa tena arafisenina be. Ndraso aloha andramako atosika farany. Isa roa ary iza koa izany sarato ve? Olona sarotahotra be iny ve dia asa hitina ty. Ndraso aloha vononiko ty torche ty. Dia anio za ka sisiny tsara fa sao dia sanatria mantsy ka olon-dratsy izany. Sady efa me manatona koa izany feo izany Ino misy olona nentina ny tohatra. Maizina be koa moa amin'ity lalatsara ity dia tsy hitako hoe izy ny olona iny. Andraso hoe vehivavy izy izany ary mitrotro zazakely izy dia ho sanatria ve ka ty vehivavy ty ilay nitomamy mafy be teo. Loziny fa latsaka ilay torche ty tanako. Avy hatrany dia nyrehatra. Hitany iny izy tamin'anatonina iny manao akanjo fotsy be izy izany. Mirebareba ny tany koa ty akanjony dia tsy hitako ny tongony. Tarafin'ilay torche ny tarehany dia kalma alondry fa misy inona nanofo ratsy anga fa izy iny rado iza ahoana iza ny maninona ao tsara ve alondry ity. Izy ny vehivavy mitrotro zazakely iny. Iza ho iny misotro alohandry rano tena tsy ao mihitsy ndry izany ao sotro moramora ty. Okizay iza ho ilay vehivavy teo iny dia zanak'izy ny mitrotrony iny. Malala na ny nofo ndry dia olona tao anaty nofo fotsiny izany fa tsy nisy an'izany amitony tsara mihitsy aloha ndry ka nofy kanefa aringely izy tena niainako mihitsy ka rehefa manynofy eny ny olona anankiray dia ohatran'ireny hoe tena iaina n'ireny mihitsy nofo fotsiny ho azy izany fa dia aza lefa lavitra ny sainy. Mangalala ho aina androany ny asa saina be loatra angamindry dia lasa tafanofo ratsy mihitsy. En'ilay tsy sady reraka be koa nge ny fatako
Marina raha vitan'izay raharaha akory aza. Tsy manenina izany fa mangalahina aloha Sotra malala. Fa zanak'iza koa ary izany mitomany mafy be izany marina raha mba misy akanaina mihitsy. Aleo jereko fa tena mahasosotra mihitsy ka. Rehefa tsy vita raha angamba maninona raha tsy ateraka fa manakotaba olona fotsiny aleo mihitsy andeha ho jereko any izany. Okaloha. Ty trano ty mifefy. Izany hoe miala 10 metatra eto vao misy trano. Dia zaza matitra manao ahoana loatra moa ny tonga aty ny fitomaniny. Va raha enona tsara koa ilay feo dia tsy avy lavitra mihitsy fa ohatrany hoe ato trano izany. Dia ho sanatria ve ka marina iny nofoko iny dia iza nefa ireny sa vadiny rato taloha? Efa nanontaniako tsara izy tamin'izay vao miaraka hoe efa nanambady ve ny laviny avy hatrany ny fanontaniako. Efa nisy fotoana hafa koa namerenako nanontaniana azy an'izany saingy mitovy ihany ny valiteny azoko. Mbola tsy nanambady izy. Dia iza izany le mianaka kely tao anaty nofoko ireny? Aleo aloha ny fakako aina ny tohizako izany avy dia hitako isana saina. Finona koa izany zavatra mitoboka be izany? Avy dia ho an-dakozia indray izao izany. Sa nisy saka tafiditra tato dia nakorota ny trano? Aleo jereko any mihitsy aloha masoko ve mandro rosa? Oay, tena raha mihitsy ireny. Dia raha niza nefa tena tsy mazavazava amiko ty trano ty ka misotra makaty an-dakozia dia an'ilay raha. Feno raha avokoa ny rindrina sy ny korodrona rehetra. Raha ninona ireny? Dia inona ilay ao an-dakozia ao? Andraso aloha alaiko tiako vavy tika. Tsy haiko mantsy izay miandry ao an-dakozia ao. Raha biby dia akatoko avy hatrany ny trano. Raha mpangalatra kosa dia velesiko amin'ity ny masony. Andraso aloha fa namoramora ny varavarana izay vao miditra. Za kosa nefa ny tenanao hoe mangalalo ainy dia inona indray ary mbola nataonao tany an-dakozia tany? Raha tsy nody aloha izany dia tsy haiko intsony izay nefa rahanao tato. Nisy zavatra nitoboka mafy be dia midina any jery. Rehefa tonga tao nefa za dia izy no hitako. Misy lolo ato fa tsy tamana ato ahy. Atero any amin'ny lanto aza arado matahotra. Tena matahotra. Tena misy lolo ato. Zavatra tsy mitombona mihitsy izany lazainao izany fanja. Tsy misy lolo izany re ato
Ny sainao ngamba ny lasa lavitra loatra dia mamorona zavatra tranomasonao. Misy lolo ato dia tsy mamorona izany koa tena marina ngeo zany atero azava tsy tamanato atero aza. Ao fa hitako eo ary dia miverina any amin'ny lanitra zany ry. Ie. Ao ary fa resahako izy rehefa hitako. Fa maninona izany fanjany tsy tratrantso mihitsy izy koa moa tsy niteny izay nalehany fa hoe andeha fotsiny. Ny dadany nefa niantso teo fa marary mafy ny mama ka mila mody aloha izy. Dia ahoana re izany ny atao hoe ny tranon'ilay sipaniny koa ma tsy hitako hoe aiza. Eny fa na dia ny anara-tanàna misy azy aza ny namany rehetra efa tapitra nanontaniako saingy milaza fa tsy nahita anazy daholo. Izy koa nefa efa 2 volana izay ny tsy tonga ny asa hozy izy ny tao ampiasanany. Dia ahoana re ny ataoko hoe sa ve inona moa izany? Aloha hikarokaroka ao an'efitrano eo aloha so ihany mba ahitana ny numéro an'ilay sipaniny faravaratsiny. Aloha izay mihitsy rangany atao Malala farovina ihany ho aza vao mandeha efa 2 volana ngeky izay hatramin'izao nefa tsy hitako ihany izay hevitra tapaka izany efa vao maika tsy tamanato. Ianao any ato tsy mijaly efa sady tsy miasa ianao mbola makaina fotsiny dia inona indray raha hoe ampijaliko ianao dia hafa indray izay fa ianao nefa tsy mijaly. Fa inona ny vehivavy mampatahotra isan'andro ato iny? Inona iny aminao? Jereo izahay fo 2 volana izany mipetraka tato dia jereo efa mahibe mihitsy. Ny sainao ny mamorony. Sainao nanao fanampy tamin'ny zavatra tany dia rahandolo. Maninona? Maninona ary no ianao rery no mahita an'izany fa izany tsy mahita Maninona fotsiny ianao zao raha miteny hoe tsy tamana dia alefako mandeha ihany fa tsy nitranoko mihitsy nylazainao fa misy lolo. Aleo ary za andeha. Aleo za andeha fa za tsy tamanato. Ary mety ianao mihitsy nanao ratsy tany dia izany misy mampitahotra. Zao dia zao dia ahoriko ny entako dia andeha za hitanao izany? Ianao mihitsy no efa te hisaraka fa tsy hoe nitranoko ny misy lolo. Ahorony ny entanao dia ndana mandeha any veloma ianao Rasy hoe fa tsy tia ve ilay sipaniarany refy tamin'ny rato tamin'iny? Tena izy mihitsy io. Aleo aloha anatonana dia anontaniana ny toeram-piasany rato. Sady aloha rarotiny iza koa no malala nahito ny fomba navotako any fantsa. Manahoana madama kely tadidinao ve za? Ianao koa dia aiza ny tadiavako an'izao olona rehetra izao 3 alina mipasazy raha andeha amin'izay fa tsy eo mody mampiresaka eo. Lanto akia le bandy tsy misotro toaka niaraka ny refy taminao sy rato tamin'iny voaingana kely anie izany le tamin'ny anniversaire anao iny tadidinao ve? Anniversaire taiza? Ohatry aoka aloha fa tadidiko. Tadidinao? Ianao le bandy mamo jus iny. Ka inona hono ny atao anao ary? Za mihitsy re iny tadidinao ihany ke za fa momba an'izay ny saka iresahako aminao.
hoe ahoana hoe so mba hitanao hoe aizany misy ny tranony rato na ny toeram-piasany moa zany azafady fa hitory azy ianao hitory ahoana fa tsy azoko dia mila zafaina daholo ve zany ry bainy ka tsy azoko fa tsy le juianao na sy ny drogue ve ny hitadiavanao azy io e za antony hafa aikoa nisy an'izany tsy dia izay loatra ka fa nisy namako nanaraka azy any ny tranony tsy hitako nefa le namako tena ilaiko be mihitsy amin'izao fotoana izao fanja moa le anarany teo e efa ndresahany tamiko ihany izay ka fa raha za aloha ianao dia avelany sansipy izany so dia ny ainao no manaraka any tsy azoko tsy teny zavatra betsaka aminao fa tsotra ihany ny teniko teny hoe avelao any zany namanao izany fa mety efa tsy namantsika tsony maty ve ny tianao tenenina fenao ve adaly tsy mahazo miresaka aminao za enina dia haiko avokoa aza mivalin'ny fanontanianao ireo mba eo moa e ny azoko ambara fotsiny dia hoe olon-dratsy iny dragony iny dia izay ary mandehany amin'izay fa matomaty foana eto raha misy mahita eo fa iza le dragona aloha tsy azoko tsara le olona nanontanianao ateo e ary andanao a mandeha amin'izay eny ary misaotranao nampilazan'izany ary andana mandeha amin'izay ka ary andana amin'izay mandeha ay oaka aloha vetivety kay reto aloha mijanona akanjoko ange reto e akanjonao ve reo ay moa reo akanjonao fa zany efa mividy an'ireo noho izany anary io fa tsy anao ary lasa amin'izay mandeha ho afa marikoriko andeha koa zay e ka inona ny tsy voany eo io ndray nge izy iza aiza zao zay olona eo zaza mba hanaovana sinema rehefa hoe andeha anao dia lasa mandeha fa tsy eo mimody mamorona eo tsy mamorona izany ho any za io mba andalana be io izy dia tsy avelany mandeha za tsy raharahako zany fa lasa ianao mandeha ho ale avelao re tompoko fina nefa ny tadiavinao amiko e maninona tsy avelanao mandeha satria ianao rery ny mahita ary inoko fa mety hanavitra anay fa maninona nefa nareo e dia fa maninona no hoe za mihitsy efa tena lasa dala mihitsy ianao tiry fanja rivotra ve ny resahanao sa inony tena mampalahelo aty ianao ty rato mitandrema ho ianao fa io izy mitady anatsatoka antsy anao mela teo anyana lasa dala le malalako marina rado andray tonga dia torana avedrana izy raha vo nitsatohan'le vehivavy teo ny lamosiny rado mifoaza teo ianao e zay vo azoko ny tian'le vehivavy ny tenenina dragona ihany zany ny rato ndraso hoe jereko ato amin'ny tambatsotra tseraserato tia izao le dragona aleo hoe vakiako reto ampahandahatsoratra kely miresaka momba azy reto nanambady ary niteraka iray dragona izay tsy fantatra amin'ny teny anarany hoe izy herinandro tao aren'ny fahaterahana io zanany io anefa dia tsy hitapopoka ny vadiny sy ny zanany
nametraka fitoriana teny ampitandro ny filaminana ny fianakaviandra vehivavy ka nahiditra trano maisina vonjy maika i dragona izay voaroeroy tamin'ity raharaha ty. Ray volana tao amponja nefa izy dia nanjavona tsy hita popoka. Ay zany efa nanambady le rato. Tena ataony inona zany reto vady amanjana antsity reto. Ndraso loha fahito mbola misy kay. Ary vehivavy afandray izy zany a. Izy no mialy sy mpanodragona. Roa volana niran'izy ireo ary tao aorianan'izay tena nanjavona tsy hita mialy. Tsy aina maty na velona. Ary tena mpahamon'olona zany le rato a. Loha sy tia marina. Hoay, hito mbola misy ray hafa. Izy ny Sandra, sakaizany dragona fahatelo, izay tsy hita popoka ihany koa. Andriamanitra, tena rovy ny namako iny. Aiza zany nahitako andriry fantsa. Le olona narahandriany mantsy mpahamon'olona ikakana. Ahoana ry ny ataoko e? Aiza nahitako an'iny? Ampio a Jesosy. Fa isa zany atao trano ianao fa ho aizy. Mbola marary nga ny lohanao. Ay ianao no namono aho. Matoko ianao androany. Ay apeo aloha za. Apeo a hiarina vetivety. Tsy namono anao zany aho fa ny lolo tatao tranonao no namono anao teo. Tsy misy lolo zany ho ato fa aza dia miteniteny foana ohatrany eo ianao. Hoay, vero fa inona ny ataonao aty e? Dia zanak'izako ny trotronao iny. Fa ianao ve adaly tsy misy olona zany eo. Vero fa ataonao iny ataonao iny antso misondra amin'ny tananao ino fa ngamotsy efa maty ianao e. Inona ny mbola ataonao aty? Fa iza nefa le vero e? Dia nitazona antsy ahoana koa izy? Hafahafa koa zany a. Fa maninona ianao indray no mahita azy? Fanja. Apio a. Matahotra iny. Io izy fa tamin'ny manatona tezitra be izy mijery a. Hoe mety mijanona izy. Mama Fanja apio Fujeu! Hoay, azafady raha madama fa voadonako ianao a. Mba mijereva lalana e, ohatry mipoaka amin'ny maso. Hoay, fa tsy iza marina moa le anaranao e? Lanto aloha ny fiantsoana e. Ay, mbola ianao ihany. Ie. Felana ny anarako e. Fahala mahafantatra. Dia fahala mahafantatra anao koa. Tena misaotra an'Andriamanitra ary felana fa mbola nataony tafahoana taminao a. Mbola isoraka anao ihany koa tamin'le resantsika farany iny. Tena nanampy be dia be mihitsy. Tsy misy isaorana e. Zay aloha fa veloma ianao e. Aiza kosa kia. Afaka mba asaiko misakafo vetivety ary ve ianao e.
dia antsika miresadresaka raha tsy tianao ny ity. Tsy izany anie fa hony ny amantsy ny fotoana mira vola. Rehefa tsy miasa mandritry ny adiny indray dia very vola ny very fotoana. Sa alohanao ny karamako? Tsy maninona raha izany ary. Ao fa ny karamanao ray andro mihitsy ny alohako, mety ve? Isy ohatr'izany izany indray ary. Ndao ary dia ho aiza izany tsika? andao fary misy toeram-pisakafoana matsiro be. Sady milay koa mifandraisany zareo ao a. Ndao ary ary tsy lavitra kosa kaiko. Mahafinaritra kosa aloha mifandraisany zareo e. Ny sakafo ny tsy hay hoe matsiro ve sa anahoana? Aza manahy ianao fa matsiro be mihitsy ny sakafo ato. Zany? Serveuse. Dia inona zany ny atao anao? Aleony composé sy frity ngambe. Dia ampiana jus anankiray fotsiny. Taovy izay mangatsiaka be ao fotsiny. Ny aleoko atao an'le lafolafo a. Composé 3 dia frity 2. Laninao daholo ve zany? Dia aza asiana lasary le composé a. Oay, dia saika adiniko marina. Lasopy tongotr'omby 2 dia jus koa atao amin'le mangatsiaka tsara. Oka lory velana, fa laninao daholo ve ho zany? Fa tsy ampy angano volanao e. Ampy ka, fa sotso laninao akory reoko. Fa iza ny teny anao fa naharery ireo? Misaotra betsaka ry serveuse a. Otry, fa batainao aiza ireny sakafo reny? Omeko fianakaviako e. Zay vetivety. Fa efika olona tsara fanahy be ohatran'izao ty felany ty e. Nomeny an'le 4 amis kely ny sakafony. Sa ve tenareo tokoa ny fianakaviany? Gaga ianao a. Ie. Tsy dia mahazatra loatra no mahita olona mitsinjo an'ireny 4 amis ireny ny tena marina. Fa fianakavianao tokoa ve aloha izy ireny? Ka ny fianakaviako efa lasa korazana daholo. Dia ireny sisa mba namako e. Namana lasa hafana moa zany. Ny tena marina dia izao e. Na tsy mbola miainan'izy ireny aza dia tsapako ny fijaliana ho entiny zareo. Tena marina. Mety hoe kamo tokoa, nefa mety hoe tsy manan-tsiny sy tsy manam-pidiny. Ny safidy tia asa ratsy tia satria leontsindry azo le nataon'ireo matanjaka. Naleoko hoe ny asa tena manokana dia izaho ihany ny patron ako. Izany mametraka ny fepetra dia izay tsy mahazaka tsy miditra. Aroana amin'izay aloha sakafo e. Variana be mihitsy ianao. Mahasotomana ary ianao? Misaotra. Dia mahasotomana koa raha amin'izay kely a. Misaotra indrindra. Malala amin'ny fonakiza azy ilo zany afa tsy vitako ny aina rery ato. Ifonako aky ireo tsy nety nataoko tamindry. Okizay letsy a. Sangitsy mitana lahelo amin'lahy e. Misaotra betsaka fa voky. Tsy sisorana izany. Dia ahoana amin'izay ilay anampiko anao ary? Zaho hoe mba toroy anany misy ny tranondrato. Sarotra be aloha izany. Fa ahoana kia? Ka ny haiko mihitsy mety anaraka raha tsy mailo naoko. Ianao nefa endrika olona tsy mpanao ratsy mihitsy dia mampanahy. Ka tena mila an'izay fanampianao izay nge izaho e. Maty ihany ny namako. Raha tsy efa maty? Fa ahoana? Izay tafiditra amin'ny olampy io dia maty avokoa e. Ary tsy mivoaka ao iheny fa na dia mifatiny aza. Tsy manaiky an'izany kosa e. Tsy maintsy manefa ny sazy ny inona tiany na tsy tiany. Efa ampiasa izay ainana latsa an'izay. Dia anao inona ho ny ty izy? Iantso polisy? Sa andeha ho any dia hamono azy mihitsy? Maninona moa? Fa eo re mba hampio ahy e. Tsy manana namana ohatry ny fanjany izaho e. Mba hampio more ahy miangavy e. Zako angemba ohatranao ihany. Tsy nanona zoky afahako ohatran'iny.
saingy nasorany teo taonilako izy. Mba olona tsara ihany izy saingy maty-mbola loatra te nafony hatramin'ny fianakaviany. Mitovintsika izao. Samy very an'ilay olona sarom-pitindrindra ho atsika. Le tsy ahitantsika solony mandrakizay. Mitovy te aza mifampitaraina tsony. Kalma aloha e. Mitovy. Samy manana an'ilay olona tsy ahitana solony mandrakizay. Azoko ihany tiany ambara saingy tsy dia azoko loatra. Izy koa moa mitomany be tsy hitako ampanginina. Fa iza ary zany olona zany. Aloha mody ampanginina aloha e. Dia antaniana hoe izy zany. Okizay kiry felana. Ny lasany tsy verina tsony. Ny maty tsy fotsony koa. Ny azotsika atao dia mampahiry tena. Ary mampanjaka ny rariny araka ny tokony ho izy. Manohitra ny tsirariny ataon'ireo tsy vanina. Dia mampanjaka n'ilay tena mariny. Marina ny ianao Rolanto. Okizay ho saingy marariana ho fo mieritreritra hoe le olona tsy vanina mirehare sambatra ery ihany. Ka izay nge nefa lazaiko anao e. Ny anjarantsika dia ny mampanjaka ny rariny, mametraka ny tsirairay amin'ny toerana sahaza azy. Saingy ho tambin'izay anefa dia mety hanaraka koa ny aintsika. Biby ange hintrako niny sanany asa amin'ny finoany. Nga? Sanany anankitelo matiny daholo. Tena tsy vanina. Re olona mba tia azy, matiny, ny dadany, mamany, eny hatramin'ny zandry ny vavy aza. Dia sahany namono azy. Olona ve zany aminao e? Olona no famandra. Eritrereto nge e? Olona no famandra mahavita zany zavatra zany teny ianao nefa mba inona? Ka dratraka mba matinao dia olona ohatran'izany ny fanatrehanao. Sa tonga amin'ilay hira hoe samba nahy ny tanabasy dia aniraka ny andeha nafika. Tsy azonao saran-tsaina Rolanto ny zava-bitany ny dragony iny. Tsy azonao saran-tsaina zany. Eny e, karaha tsy misy mahasamanohitra azy nge zany dia anjaka eny foana ny ratsy. Dia inona zany ny ataonao e? Ny fonja aza nge tsy mahatazona azy e. Dia maika fa tsika indray ve? Ka tsy ny any fonja ny havana nampijaliana e, fa atsika. Noho izany dia tsika mila miady. Tamin'ny very tsy tapopoka dia tezitra mafy dada tamin'izay. Tsy nanaiky na hidada na ineny. Eny hatramin'ny zokonay fa nikomy tory azy. Nikatra ray volana teo eo izy dia tsy tapopoka. Tsy hoe nanao risoriso ve zany tsoka tsotro izao. Ny aliny filazana fa tsy hita izy dia nisy nanafika ny tranonay. Ary maty tamin'izany avokoa ny dadako, mamako, Sokola. Kalma Londry. Somary tarafitina kely ihany tsy nahatratrara ny atao. Eno a? Trano miosondrano ny say natao Rolanto. Tsy nisy faty fa raha fotsiny ihany. Novolon'le tsy vanina amin'ny fianakaviako ary nentina nanaraka azy ireo hatramin'ny fatiny rehetra. Okizay korazy felana. Nieritreritra ny amalifaty azy saingy izy ny tonga aloha. Niditra tsokosoko tao an-tranonay izy. Ary ndrahony any aho hoe raha mampandremby tandro ny filaminana hony dia ho vonoina ny sipako. Ny havanay rehetra. Re olona sarobidy ho ahy. Tena tsy vanina marina izy. Mbola tsy tena nahafantatra tsara tamin'izay. Dia nitoriako izy. Saingy ny hariva niny ihany dia tsy hitapopoka ny sipako. Efa maty ny tenentiny tany an-tranony ny fatiny. Avy eo izy niverina nandrahoana andray. Raha mieritreritra niditra ao an-tranony dia aza manantena ny hivoaka velona izany ianao e. Nanomboka tamin'izay dia fantatro hoe iza marina izy. Nanakombona vavaka nanomboka teo dia naleko nanarinarydisa izy. Rehefa malahelo ny fianakaviako aho dia mandalo eny amin'ny sareo eny. Mba mijery ireo fianakaviako efa lasany. Mety hoe trano no fahitany an'izy saingy kosa fasana amiko. Fasana fitoeran'ireo taolambalo.
Tena mampalahelo kosaka izany tantarandry izany. Tena mafy. Ao fa vonana ampy andry ary felana ary ho alaintsika avokoa ny tolam-balon'ireo fianakavianao ny gadrainy eo. Misaotra betsaka lanto. Tsy isaorandry izany. Vonana nampy anao koa hanavitra ilay namanao. Dia venjiko ny tena anarako fa tsy felana izany. Ie, venjo ny tena anarako. Anarana nanakomako ny tantarako fotsiny ilay hoe felana. Ary angaviako aleo mba felana ihany ny intsonao sao manjika eniny dia hidiran-doza eo ianao. Zay aloha fangatadalana ny androko moa efa hariva. Eny kia, fa aiza ho aiza moa izany ianao mipetraka sao dia ateriko. Miangatra loatra ange fiainana ry lanto e. Fa ahoana? Tsy mba manana izany toeram-ponenana izany. Nga? Rehefa tsy ataon'ny mpanambola sary-bakolo ny any anaty trano fandraisam-bahiny dia katy mipatory an-dalana na ireo mpanala vazo any am-bara. Zay aloha fa veloma ianao. Oka aloha tsy lamina amin'izany kosa ny saiko ry felana. Fa raha tsy mampaninina anao dia afaka mijanona any amiko ani ianao misy efitrano natao anao rery aho. Ary raha ny tena sitrako aza dia mba hijanonanao amin'io asa ratsy io mihitsy. Tsy maninona fa vonina ny anampy anao koa Misaotra betsaka lanto. Tsisy isaoranao azy zany. Okizay. Fa maninona koa ary any tsy mety mahita toro mihitsy. Fanjanefy ty tena renoka be. Zany volondolo zany koa mandreraka tsy misy atoriana. Zany efa mbola hifomaraina ara-pitso. Aleo arehetro ny jiro dia amakimaky boky eto aloha mandrapahitako tory. Oay, fa simba koa nga ty jiro ty. Maninona tsy mety mirehatra. Ary na koa zany rivotra be zany. Angamo zao fotoana ny rivotoza. Marina tsy any mba varavarakely zany rivotra be zany. Aleo itindro varavarakely lo so simba eo ka. Mama, oay, fa tanan'iza koa za mangatsika be mitazona ny tongotro zany. Aleo simba eo varavarakely io fa za aloha tsy mahavita. Otsy, taon'le atao azy koa le jiro. Aleo vonoana ka. Ary to tsy mety maty. Isy, aleo raha nga irehatra eo rehefa zay ny tiany fa tao maty indray. Ary efa simba mihitsy io jiro zany. Aleo aretina fa ohatra ny matahotra zany. Oay, tanan'iza koa za mangatsika be misafosafo ao zany. To tsy afa mihetsika marina. Matahotra be io fandrehatra le jiro. Fa to ivero. Avelo aky ny tanako ry malala. Mifona kiza vato koa. Avelo re zay ao fa roako mandeha any fanjara zay ny tianao. Avelo aky ny tanako fa mangatsika be ho any tanandry. Vero vero. Mifona kia amfona aho mialy. Fa inona koa nataonao aty de zanak'izy reny kambana kely trotronao reny. Andriamanitro, Sandra marina.
anga ianao be voka fa inona nefa nataonareo aty e naninona koa nareo no misondrabe ohatran'izao daholy vero fa inona koa ary nataony dada sy mama aty io zokonareo tezitra be zareo mijery ahy fa maninona de ataoninona koa ary reny antsy amin'ny tanany reny vero matahotra rery malala fanja foazy ianao teo mama amfona re tompoko velao re zay mama vero tena dadanao fa ambanana amin'ny antso maratitra ne zay e vero fa iza le vero e de inony ty mahazo anao jereo nge fa latsaka hatramin'ny pipianao mihitsy e fa misy inona fa lasa mona koa ve anao rado fa misy inona andriamanitro tena lasa mora rado marina midiridiry be fotsiny masony de tsy miteny izy tsy mivolana rado aza matahotra fa efa eto anilanao de tsy milaza ampitandro filaminana zany tsika ie aleo tsy milaza mihitsy aloha eny ary sady amin'ireo polisy ireo ange misy namany nga namany akaiky mihitsy vo maiky tsika mamandry tena raha milaza an'ireo eny ary zay zany ny atao de ina daholo moa le fanotana amin'ny fadiny teo tsika tsy haniotaniodiny fa mpiasa rano voasina fotsiny tsika irovantsika tena mety zany ary raha alina zany tsika ny manomboka ie amfitsika miala ato an-trano anoany any amin'ny folo lalantsika tongany efa matory tsara izy amin'izay eny eka fandrivy aloha efa vonina tsara e ieko efa tena ela mihitsy ange ihany vonina saingy izao fa tena say e ay aza matahotra fa tsy maintsy hitantsika izay nitadiavintsika mana ihany alesy lanto fa ahoana ki sao de ho fatifaty foana antsika aoko felana aza matahotra ki fa eto vonina iaro andria ko raha ianao mihitsy ny maty any de ahoana raha mamonjy ny namako ny nafaty ahy de tsy maninona marina lesy zany fa na izany aza aloha maninona ahoana raha tsy mifantoka any tsy azoko fa maninona moa ianao ny tsy hifantoka ka zao kosako zao inona zao atsara tarenao zao ve de ho jerena fotsiny ianao koa jerijerena fotsiny na tapenana masonao de tsy mahita tsy manaiky an'izany aho de anao inona nefa felana dizy fe ara hiteny hoe tianao sahady lanto tianao ary felana tsy haiko verana mifoko tsy tianao tsy haiko aloha ianao na tsy fa tianao fotsiny amin'ny fantatro za koa angeka tianao sahady ry lanto e saingy maninona ndraiky raha afako saingy mana ihany amin'ny lasako malala tianao ny olona tsirairay avy de samy manana ny lasany tsy natao hifandatsahany ray fa natao andraisana lesona ka eny vonina ny tianao ninina lasanao misaotra lanto malala findimy miantso toy zay olona raha to nefa ty tena restory tanteraka aleo raisiny so de mba antso ilay namaka be mantsy eo fa nitapahany indray le antso aleo rehefa mamerina miantso eo zay vao raisiko io izy fa nandefa message hoe mba jerena farovina ihany la vo hitondra le entana manaraka
savy mbola tamana kely amin'ny raha fotsy dia tsy masa. Tsy azoko. Inona ary ny tiany ho lazainy? Dia entaninona koa izany? Andraso fa reto avokoa ny resaka ry zareo. Ao hoe vakiana. Andriamanitro, fa ay ve ka irato ihany ny drakony? Le vatany mialy tamin'izany. Andriamanitro, izay vao mazava amiko ny anton'ireny zavatra hafa ato amin'ity trano ity ireny. Ay, ireo olona maty no manangatra aminy. Dia mialy ve izany le nampitahotra ireny? Raha mialy aloha tsy hanao an'izany amiko mihitsy. Tena namako ange iny. Namako ny raisiko ohatra ny rahavavy mihitsy. Tsy ahavitanao an'izany mihitsy izy. Sa ve le ataony hoe vero? Mety izay tokoa ngamba. Izay no anarana nantsotsony tamin'izy le niretirety be iny. Ty iloza nataoko marina. Niala tamin'ny namako aho dia niara-nipetraka tamin'ny mpamon'olona. Hitanao tsara izany rato. Tsy ho taitra nga ianao. Io ve ilay trano trofelana? Ie, io ilay tranopaty. Raha ny fahitanao azy tsara ve? Najerena fotsiny azy ity izy efa mampatahotrako. Fa tena trano nadeba le izy a. Trano mpanao ratsy hoe. Ndao amin'izay hiditra. Tsy karina eto ihany mantsika ny farany. Oka aloha. Efa 10 alina nika izao e. Jereo anefa itsy trano amin'ny rihana fahatelo itsy fa mbola mirehatra ny jiro. Eno Ara-tazanina tsara dia mbola misy olona mandehandeha ireo. So dia mba efa hitany tamin'ny hodiny aky hoe wakatitsika. Tsy mitombony izany. Ny ato an-tsaiko dia hoe mety lolo ireo fa tsy olona. Dia tsy androso izany tsika raha tsy matory ireo. Kora sanatry lolo ireo. Tsy ny antsika mibe indrindra. Dia ahoana ary izany ny atao e? Tanterahana ilay efa nomaninako. Raha nao lelin-jaza mandroso mihemitra eto mantsika dia tsy izy vokatra ho azo mihitsy ao. Marina aloha izany e. Lanto haiko hoe matahotra ianao nefa manao marintsika ary misy Andriamanitra miaro. Marina aky izany malala. Misaotra betsaka mampahely. Tsy misy izy saorana letsy Mafana kely ery eto anilan'izany. Noroa molitra dia mifihiny mafy avy eo dia nitarisiny anaraka ny diany. Miresaka milanga zary Lanto e. Toa lasa saina be izany. Mila fifantohana angety zavatra ataontsika ity e. Ahoana hozy izy indri? Miresaka ho azy miresaka milahy. Azafady aky malala fa lasa saina kely fotsiny Lasa saina ny amin'inona? Hoe fa naninona ary n'izao tsika vao niaona? Izany ve no mba mampiasa ny sainao? Matoantsika izao vao miaona dia izay nefa voasoratra. Raha taloha koa angentsika ny aona mety tsy nifankaty e. Marina aloha izay. Lanto Hoe ahoana aky? Miangavy ianao mba ho tena matotra mialohan'ny hidirantsika ao Eny ary ao mba tsy zavatra ohatr' izany no ampiasan'ny sainao fa ny hoe hiatrentsika fahavalo. Maty ao ngentsika raha tsy misy fahamatorana e. Eny ary hoay e. Misy fahamatorana aza ange mbola mampanahy ihany e. Marina aky ny andry malala. Azafady fa nandalo kely fotsiny iny. Ao fa hifantoka sy matitra kokoa amin'izay mba izay ay. Oroka kely farany aloha ary milohan'ny hidirantsika ao e. Zay etsika ny miakatra. Miakatra moramora fa tsy manako taba be Ianika tambo ve? Ieko. Anga ianao tsy afaka? Ie. Mba afaka koa ianao Ao fa apiko ianao miakatra ary. Oka aloha. So dia misy alika aoko.
fangako ianao matahotra lika. Sy matahotra fa eny e, matahotra ihany. So ihany zany aho fa tsy misy. Ary andao amin'izay e. Ndao ary. Ato mivorondoloko efa mitabataba be mampatahotra. Ay, ianao ihany le dragona. Mba fantatra hoe iza moa ty vehivavy nentinao tato an-tranonao ty? Fa ataonao iny ny antsindro malala? Itetetehako ao ny vatanao io. Ary tsy malalanao izany koa zay e. Tsy manana malala-pamon'olona. Mody hoe rado ny anarako hoe zao hoe tsy manambady tsy misotro hoe nefa inona. Ay, ianao le dragona. Da alim-pamon'olona ikakana. Tsy haiko hoe inona tsy nahafantarako anao. Ay le volombava kay. Taloha mantsy nydrakofana volombava ny tarehy iray manontolo, fa ankehitriny kosa nesorony avokoa mba hanovana endrika vaovao. Tsy misy fantatra ane zany zavatra lazainao zany fanje tena mba marina. Jereo ingety ianao e. Mody manao mampalahelo nefa olon-dratsy. Mandeha marina ny fotoana. Ary marina le teny hoe na ho ela na ho aingana dia iseho foana ny marina. Ay, ianao no namono amin'ny aly. Fanja sory teo amin'ny tendakteur iny antso maranitra be iny aloha e. Miangavy anao avy aloha aloha nazava. Tsy misy azavaina tsony zany e. Mba fantatrao moa? Mba fantatrao? Bevoka be efa ho teraka mialy ny vononao. Vononao ny namako. Vononao izy satria tsy nanaiky ny hanome ny zananao ataonao sorona. Tokony nanefa ny sazinao ianao nefa inona? Tsy ty izay nalehanao. Tsy vanina ianao e. Fanja fonaki efa niovany nanomboka ny arakatsika defa niova. Fona aminao ary Fanja. Apetrao iny antsiny dia miangavy anao alo iresaka kelitsika. Tsy misy miresaka izany e. Fa maninona koa ary za. Bevoka ianao ry Fanja. Bevoka efa ho ray volana mahery. Tsy io izy vavarina. Ary eo alaiko ingany ty antsy ty dia vaako ty fatorako ty aloha. Aza metsika mahery tsony hitanao tsara angamba ny aranitry ty antsy ty. Te usahanao koa ve ny amono anay mianaka? Andre? Fa ahoana moa ny tsy sahako e. Ny zanako kamba anakely tao ankibo miala aza ny vonoko. Ko maika fa ianao? Sady tsy bevoko zany koa ianao e. Tsy vanina ianao e. Tsy vanina. Tsy vanina mihitsy ah. Atao veloma amin'izay koa ny tany. Ary finoy aloha iny torsiny e. Ka maizina be ny le lalany. Mijery eo tsy vao maika loza. Finoy iny dia mijery efa lalana tsara fotsiny. Manara-drindrina. Eny ary. Sady misy olona kosa any fa vinoa iny aikana. Fa izy zany. Mangina aloha ianao e. Ary aza miteny tsony fa inoy fotsiny. Malala. Makatia izany olo izany. Matahotra ary felana. Mangina ho aloha ianao. Inoy fotsiny.
any ao amin'io evitrany ao dia iza koa ilay olona teo rato izy teo. Andana aloha ianao miakatra any ambony mijery amin'ny fanja. Izy rery maty izao ny any. Za kosa iandry azy eto ambaravarana eto. Raha vao mivoaka eo fotsiny ny tonga dia asiako avy hatrany amin'ny tiako ity. Dia sara-dalana izany tsika. Ie, tsy maninona izany. Andana aloha jereo ny namanao haingana. Dia tsy matahotra nefa ianao mijanona eo. Eno ary andana amin'izay. Matahotra ary felana. Tsy misy maninona anao izany ihany fa mandana. Fanjarerina aho fa haingana. Eny ary. Vonjeo olona mama Fanja marina Andriamanitra fa atao mihosin-draha be ianao Fanja fa inona ataonao aty Lanto mifona Lanto tena mifona tsy misy tsina kely Fanja fa torana aloha ny kibonao fa tena mandeha raha be izy zany. Lanto aza miteny be aloha mandehana mandefa mantiny eo inkenao raha tratrany eo tsy ry Fanja tsy vitako mihitsy ny amelanao irereto tsy maintsy miara mivoaka ato tsika ao misotra tena misotra letsy mangala aloha aina fa mbola reraka be ndry manana fotoana kely amin'ny mantsika Zay koa fe tsy nivoaka tato ihany Lanto koa izay tsy hita ihany atao ady fomangany kirija vola raha angaty raharaha tia vao masona avy hatrany ny mpitseriko tonga dia hidirako ao iny fa ela be izany izy zany iza hoa iza amalitra ty maizina be ko ato izany ao tsy valiana fa avela hitendrereo ary sary tahotra ihany ane izy izany iza hoa le niditra teo verive sa mialy sa sandra iza hoa amaly ve sa tsy renjyany eritreriny ihany kay mpanao ratsy zany rehefa manao ratsy nandrehatra telefona izy so ihany aloha za fa ny afina tato ambadika reto bohitra reto dia tsy hitany variana be izany inona loatra nga ny zavatra jereny ao anaty findainy eo dia efa miomana aloha ianao rato fa fatinao sisany mivoaka ato raha hivoaka koa aza amin'izao izy farizao tonga dia asiana isa roa inona anty nasotra betsaka letsy ry Lanto raha tsy tonga teto angamby lahy dia tsy haiko tsony izay nahazo atato misotra letsy tsy isoarana kia inona fotsiny moa any mampinamana raha tsy famonjy amin'ny sarotra namana aveo izy lahy mety tsy namana fotsiny kosa angamby tsy azoko efa ela ngeny tsapako saingy fantatro hoe menatra ianao no mantony tsy nilazanao izany tamiko na dia tsy mitena azy lahy dia
efa fantatra hoe tiako. Lanto a. Iny Efa elange any tianao efa elany ny andrianao ikoty asange sarokenatra loatra ianao dia tsy nety vitanao mihitsy le izy. Fe ianao ve adaly? Tsy adaly zany le tsy ary ao aloha ataoko biso mihitsy. Mialahy ianao ry Fanja. Tsy hoe akory raha namonjy ianao taty dia satria tianao fa satria ianao ny namako. Dia maninona koa nefa Ie, tena tianao ataloha saingy mba ndrarahinao ve? No tianao tsy hita daholo. Sao ianao ve lanto a. Ka taloha le tsy zany. Tsy fotoana zany zao ry Fanja. Mitsangana teo ianao dia ndao hamonjy ny felana fa izy rery miady amin'le tsy vaniny ihany. Fa iza le felana? Andao fotsiny aloha fa zabe fanontaniana dia sahanao ve ny namadika ny voadiny fanaovana ary felana? Naleonao ve nanampy ny fahavalo? Ianao ny tena fahavalo tokony novonoiko hatramin'izay. Ary vao teto Vahana hoe tsy manampy ny mpamadika zany ary felana. Iverinao ve hoe tsy ho hitako ianao le niditra teo iny? Tranoko ane ato haiko daholo ny toerana ato. Ary ale teo tsara ao anatin'ny lokelinao io ry felana fa tsy trano namboamboarina fahatany ty trano ty efa nisy kajy tao. Ary efa niomana ny anaovana asa ratsy mihitsy. Mety adinonao sy le bandiny angamba hoe efa mandroso ane zao Madagasikara efa manjaka koa ny teknôlôjia. Trano fanaovana ratsy ve aminao dia tsy hisy caméra de surveillance? Ny efitrano tsirairay ato dia misy caméra avokoa ary mifandray amin'ity telefoniko ty daholo ireo caméra reo. Hita mihitsy nareo hoe mbola tsy mpanavika trano. Tena daika betsy. le tsy vaniny ty. Omeko safidy malalaka ianao ry felana. Na ianao miara-miasa amiko dia atsika ny fandresena, na ianao miaraka amin'izy roa dia lasa korazana miaraka amin'ny retsavanao retsy. Mama, tata, Vero, Renakely, ato ny fitehirizanao re olona vononao rehetra. Tena tsy vanina ianao. Aleoko mato izay ara-iasa aminao. No vitako aza efa nanenenako. Fa efa nisy nanampy ve? Dia ho sanatry ve ka ianao indray no ampianariko mity Lanto ane ka sakaizany fanjy ianao fotsiny manaiky ampiasoniny eo. Tsy min'olona ainganao zahay Zany noho izy mamon'olona aza ve vitanao. Maika fa ny andaingana irana aminao akory. Tsy mino ve anao? Jereo ary ty. Lanto efa elange any ty ianao efa elany andrianao ikoty asange sarokenatra loatra ianao dia tsy nety vitanao mihitsy le izy. Ianao ve adaly? Tsy adaly zany le tsy ary ao aloha ataoko biso mihitsy. Mba ianao fa tsy Lanto dia vitany fe tsy Mankina re raha avako mbola eto ane vonina ny anampinao ary aza manahy ianao fa vonotsiany daholo reny miala ianao tsy vanina daholo nareo. Felana tsy mbola nandiso fanantenana anao ahoana vonina ve anao ny ara-iasa amiko? Leo fitaka sy lainga, leo ny ampitsaliana. Anjarako indray zao mampitsaly. Zay mihitsy ary moramora ianao ry Fanja. Ato le varavarana nidiran'izy roa. Ianao miafina taorianako ato. Za kosa andaka an'ity varavarana ity.
avy hatrany dia tsondromboko ny antsy ny radoradonareo iny. Vonina venao e? Nyletsy vonina. Isa 2 3 felana fanganareo mpinamana. tonga sonareo roa. Oay, azafady letsy adeniko nanao ny présentation. Izy no atsona hoe felana, olo tiako vaovao. Felana dia sahanao ve? Tsy namposiko. Ary mangina ianao dia apetrao moramora koa iny ny antsy amin'ny tananao iny. Tsy ametraka an'ity ataovy izay ataonao. Ahoana nanaovantsika an'ireo ry malala? Aise, ny hitako izao dia hoe ho ataontsika laoka ireo. Fa iza koa nefindry e? Mangina aloha ndry e. Inona ary ty tsy mahalala fomba be ty? Sa mialona amin'ny fahamanjako indray? Inona koa ny alonako anao? Dia mangina ary ela be izany fa aleo fitainany amin'ireto ry rado Felana, mifona kiara nisy zavatra nataoko tsy tianao aza manao an'izany moa Felana. Olo marina ne ianao aza miara-miasa amin'io tsomy moa efa vonina ny anampy anao ane zahay tena tiako ianao ry Felana. Felana, mba miangavy moa Mitsangana koa ianao teo ry lanto Tsy hoe raha miangavy koa renao dia hitserana. Ny aty valifaty miampy valifaty ka samy mizaka mivokany. Ino koa ianao tatazo? Felana. Andray, velesiny tamin'ny lekibainy lohan-drado. Avy hatrany tonga dia torana tsy nahatsiaro tena izy. Tsy maintsy nanao antreny mba hanafotako atsika. Efa natahotra be ngahela. Misaotra Kimalala. Lanto mitandremy ianao fa mitady hanindrona antsy ianao avy aoriana nge rado e. Lanto! Inona ity? Isorako an'Andriamanitra aloha fa tapitra tany iny resaka iny. Torana fotsiny kay raha tao aorianan'ilay taroka natao amin'ny felana azy. Saika hanindrona antsy izy rehefa hita ny fahavariana ny famiana tamin'ny felana. So ihany aloha fa teo fanjy mivelesiny tamin'ilay kobainy iray mandeha rato ka maty avy hatrany. Rehefa nanao ny fizahana ny mpitandro filaminana dia hita tao ny tolam-balon'ireo olona tsy hita popoka. Ary tao ihany koa ny tolam-balon'ny fianakavian'ny felana. Naterina teny amin'ny toerana sahazazy ireo faty rehetra. Ifanjandray nodina monjy ny mamany tany ambanivohitra. Zasy felana kosa nanorina ny fiainanay vaovao. Ary tena zava-dehibe dia ventso amin'izay ny fiantsoana ny felana. Izay tsy iza moa fa le tena anarany. Manomakomana ny marazina izay roa amin'izao fotoana izao. Efa tsy andriko ery. Malala! Andao letsy fatara! Amin'ny 7 angeny fotoana antsika amin'ilay fanandramana akanjo mariazy Ho avy ary Malala. Renareo teo Tranopaty nosoratany fiobiana. ireo nanome aina ny tantara. Lemek, Anjariliva, Arliva, ary Saloy. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. Ony miajy anirina ny nanatotosa.